dia faly miarabantsika rehetra ny Cohen Andreas faly miarantsoa amin'ity andro anio ity. Tsinana anio azafady tsinana tamin'ny alakamisy lasa teo fa 12 ny volana janoary ity ny volana adidrady. Midika izany fa fotoana izao entina nanaovana ny fanandratana maro isan-karazany, na ny fanandratana ny fidiram-bola izany, na ny fanandratana ny fidiram-bola rehetra izany, na ny fanandratana ny vitan'ny tsirairay mba hanana fahombiazana sy fahasoavana mandritra ity volana ity sy mandritra ity taona 2024 ity. Efa ao anatin'ny mazava volana tanteraka isika izao, ka voalohany indrindra tsara atao aloha zany dia ny famerenan-kasina ny vatana sy ny fanahy tsirairay avy. Dia ao anatin'izany ny famerenan-kasina amin'ny alalan'ny fidiovana maro isan-karazany. Ankoatr'izay ho fanampiny dia ny Cohen Andreas faly miarantsoa dia misokatra midanadana ny varavarany biraon'ny Cohen Andreas faly miarantsoa ho anareo tsirairay avy izay mila ny tosika ara-panahy izay ataoko amin'ny alalan'ity fitsaboana ara-panahy izay sehatra ara-panahy ataoko ity zany. Maro ianareo no nametraka fanontaniana, tsy hamaly fanontaniana androany fa kosa ilaza eto ny fomba tsirairay izay fomba fitsaboana moa zany arak'izay efa fantatrareo sy mbola ho hazavaiko androany ihany koa ny alalan'ity vidéo ity satria misy ihany le fanontaniana hoe manao ahoana le fomba fitsaboanao Cohen Andreas faly miarantsoa. Voalohany indrindra, ny fomba fitsaboana Cohen Andreas faly miarantsoa dia fomba fitsaboana amin'ny fomba gasy tranainy dia tranainy tokoa, ary fomba fitsaboana izay manaraka ny lamina voajanahary. Izay no maha-fitsaboana ara-panahy azy. Zava-dehibe indrindra ao anatin'izany ny fanarenana tanteraka ny tontolo ara-panahin'ny olona tsirairay avy zany izay miaina ety ambonin'ny tany. Maro ireo sehatr'asa izay misy eto ambonin'ny tany, ary maro ihany koa ianareo no mila tosika ara-panahy ho fampiroboroboana izany sehatr'asa nananareo zany. Ampatsivo eto fa fotoana izao ampiroboroboana ny sehatr'asa izay misy anao, ampiroboroboana ny sehatr'asa izay anananao. I Cohen Andreas faly miarantsoa dia manandratra ny olona tsirairay avy amin'ny alalan'ny fitsaboana ara-panahy izay ataoko mba entina hanasoavana ny fiarahamonina, entina hanasoavana ny olombelona tsirairay avy izay mila izany fanampiana sy fanasoavana izany. Ao anatin'izay ankoatra ny fanandratana ny amin'ny tontolon'ny fidiram-bola ny tsirairay avy dia misy ihany koa ny fitsaboana ny aretina, fanalana ny mosavy, fanalana ny fiandry, fanalana ny tsatoka, fanalana ny sakana, fanalana n'ireo zavatra ratsy rehetra izay nataon'ny olona tamin'ny alalan'ny ankasoparana. Maro isan-karazany zany, dia manala izany tanteraka tokoa
ny Cohen Andreas Falmiarantsoa. Ankoatr'izay dia manome fisintomam-bola, manome fiarovana ary manampy ihany koa amin'ny famarotana ireo zavatra rehetra na tany na fiara na trano izay efa nokasaina amidy efa amin'ny taonany maro kanefa mbola tsy mety lafo hatramin'izao. Zany maro ny olona tratran'izany manontany ahy matetika hoe manao an'izany ve ianao, assuré ve le izy, sy ny sisa. Iny moa mbarako hoe misy ny fifanarahana izay ataontsika ka raha manaraka tsara ny toromarika ianao dia arak'izay resahanao izay mihitsy hoe tonga araka ny tokony misy sy araka ny ilanao azy ny vokatra rehetra. Zavatra rehetra izay atao ihany koa dia ilana finoana, ilana fanantenana ary atao ampitiavana mba azahoana vokatsoa. Ary misy ny fifampitokisana lehibe ihany koa eo amintsika mba azahoana mamaritra tsara ny fifanajana, azahoana ihany koa ny fahombiazana izay tadiavinareo tsirairay avy izany. Misy sarany manokana ny consultation, misy sarany manokana ny famana ny olanareo tsirairay avy. Mivantana eto amin'ny Facebook sika zao eto amin'ny page ny Cohen Andreas Falmiarantsoa, afaka mametraka fanontaniana ianareo izay tia ametraka fanontaniana eo amin'ny commentaire eo dia ho valiko eto. Raha tsy misy moa tsy maninona fa afaka manontany any amin'ny message privé ianareo zany satria misy ihany koa moa ireo izay mametraka ny zavatra rehetra ataony eto amiko ao anatin'ny tsiambarately tokoa. Dia ampatsahiviko eto fa ny Cohen Andreas Falmiarantsoa dia mitana tanteraka ny tsiambaratelonareo tsirairay avy izay tonga manatona azy zany. Ary fanampon'izay moa dia vonona tanteraka ny tenako handray ianareo izay ho avy mivantana fa ny fifanarahantsika ao anatin'izay fahatongavan'ny mivantana izay dia mila maka rendez-vous mialoha ny anareo tsirairay avy zany. Io rendez-vous izay alainareo mialoha io dia andaminana ny fandaharam-potoana rehetra tsirairay avy zany satria ny tenako dia tsy mampilahatra olona mihitsy fa alamiko araka ny firindrany rendez-vous mialoha izay nomena tsirairay avy.